Hitampoko hitam-pirenena fa agnisan'ny tena malaza tokoa ny mikasika any Kristina Razanamahasoa. Nohony zany dia nisy tafa mivantana nataony filohan'ny anterimeram-pirenena Kristina Razanamahasoa moa tamin'ny mpanao gazety ny izao alina izao. Reto sy reto moa ny teny izay notenenin'ny Kristina raha nitafa tamin'izany mpanao gazety izany ndeha ary arahantsika. Fa mialohany hanarantsika izay moa ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia mbola tsy adinoko foana ny manintana anareo ny mba hiaboneny chaîne. Zay ary noela andeha ary hidirantsika vetivety ny resaka tsy ataontsika lava akory. Hoy Kristina hoe hoentina tokoa aho eo anatrehany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ho izy na ilay antsoina hoe HCC. Noentina izay zavatra izay koa satria lazaina aho fa tsy nanaraka ny fitsipipehezana ny antoko na ny vondrona antoko izay nisy ahy. Ny antony ihany koa moa dia lazaina fa tsy nanaja ny fanekena ny tenako ho izy. Tsy nanaja ny fanekena izay natao ny tenako, ny antony izany moa dia mazava ho azy fa noho ny lahateny izay nataoko ary noho ny fitenenana izay nataoko ny andro vitsivitsy lasa iny izay niteraka resabe iny hoy Kristina Razanamahasoa, ka izany no antony nilazan'izy ireo fa tsy nanaraka ny fanekena aho ary tsy nanaraka ny fitsipipehezana ny antoko na ny vondrona antoko. Hoy filohan'ny anterimeram-pirenena raha nitafa mivantana tamin'ny mpanao gazety ny izao alina izao. No hamafisiny ihany koa moa fa ny kabary izay nataony dia milaza ny marina ary manambara ny marina ary manambara ny fanavakavahana sy ny antsonjay ary ny tsy fahamarinana izay manjaka eto amin'ny tany hoy Kristina Razanamahasoa, ka ny filazako ireo zavatra ireo no antony hanambarana ahy ka noentina eo anatrehany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Nilaza ihany koa moa i filohan'ny anterimeram-pirenena fa izaho izy dia nasa nijoro, nanohitra ny tsirariny ary nanohitra ny tsy mangarahara, nanohitra ny kolokolo sy ny fanilikilihana sy ny zavatra rehetra izay hita fa tena marary ary mamaivay eto amin'ny firenena, ka izany no antony nandraisany ireo tompon'andraikitra ao amin'ny antoko. Izany rehetra izany ny antony nanaovan'izy ireo fihetsika ny fanapahan-kevitra ka hitondrana ahy any amin'ny haute cour constitutionnelle izay hanesorana ahy tsy ho solombavam-bahoaka intsony hoy Kristina Razanamahasoa. Ka izany zavadrehetra izany no zavatra misy eto hoy Kristina, ka nohony zany dia tsy ataoko toy ny tompotrano mihono ianareo vahoaka malagasy manoloana ny fanenjehanahy raha ny fanambarana izay nataony filohan'ny anterimeram-pirenena rehefa nitafatafa tamin'ny mpanao gazety ny izao alina izao. Ary mbola no hamafisiny ny filohan'ny anterimeram-pirenena fa noho ny fijoroany amin'ny fahamarinana sy ny tsy fankasitrahany ny amin'ny tsirariny izay manjaka eto amin'ny firenena no ilazana azy fa hoe mpamadika ary ny ilazana azy fa hoe tsy manaraka ny fitsipipehezana sy ny lalàna misy. Ary noho ny ireo rehetra ireo no nangatahanahy ho esorina tsy ho solombavam-bahoaka intsony raha ny fanambarana izay nataony filohan'ny anterimeram-pirenena. Nefa kosa ity ny tadidio ary tiako ny manambara hoy ny filohan'ny anterimeram-pirenena fa ny solombavam-bahoaka izay maneho ny heviny ka tsy mifanaraka amin'ny hevitrehitry ny mpitondra ho izy dia tsy azo enjehina ny amin'ny fanehoan'ny heviny eo am-pahabemaso hoy Razanamahasoa. Nitsipihiny mazava moa izay teboka izay hoe ny solombavam-bahoaka ane ka tsy azo enjehina ny amin'ny tsy fitovian-kevitra na ny fanehoan-keviny am-pahabemaso hoy filohan'ny anterimeram-pirenena rehefa nitafatafa tamin'izay mpanao gazety izay. Rehefa vita moa izay fanamarihana sy fanambarana izay nataony filohan'ny anterimeram-pirenena izay dia mbola notsindriny foana ny teboka sy ny fomba fijeriny ary ny zavatra izay ijoroany ny hoe ny fahamarinana sy ny fijoroana amin'ny rariny hoy Kristina Razanamahasoa dia ataoko fa mavesa-danja izay zavatra izay. Ary zaho mino marimarina kokoa ary ataoko angamba fa tsy diso ny fomba fijeriko hoy izy, ataoko fa tena zava-dehibe ary valera izay mahasahy mijoro mitsangana manohitra ny tsirariny, mijoro mitsangana manohitra ny fanilikilihana ary manohitra ireo tsy fahombiazana rehetra ireo, ataoko fa tena zavatra valera izay zavatra izay hoy filohan'ny anterimeram-pirenena raha nanambara ny foto-kevitra izay ijoroany. Ary na tiana na tsy tiana hoy Kristina Razanamahasoa fa izany valera fondamentale izany dia ataoko fa tsy misy tokony hafaty antoka ny mijoro amin'izay ary tsy misy tokony hafaty antoka ny fijoroana hiady amin'ny tsirariny sy hiady amin'izay zavatra rehetra efa voalaza tetsy aloha tetsy.
Rehefa voalaza mo ireo zavatra rehetra izay efa nolazaina teo reo dia nandefa hafatra mivantana ho an'ny vahoaka malagasy i filohan'ny anterimeram-pirenena ary nandefa hafatra ankihitsina amin'ny fofeny fitiavana ary amin'ny fofeno fitiavan-tanindrazana mo i Ramatoa Christine Razanamahasoa ka hoy izy niteny tamin'ny vahoaka malagasy hoe: ry vahoaka malagasy, hoy izy, heveriko fa ianareo dia manaraka ny fizotran'ny raharaham-pirenena ary ataoko fa tena manaraka izany ankaiky ianareo rehetra eto Madagasikara, tsy anavahana izany na atsimo na avaratra nandrefa nantinyanana eny na anivon-tany aza, hoy Christine Razanamahasoa. Tsy afenina anareo vahoaka malagasy ary tsy atao toy ny tompotrano mohony ianareo manoloana ny fanenjehanahy any amin'ny haute cour constitutionnelle, hoy filohan'ny anterimeram-pirenena, ka ilazana sy ampahafantarina ianareo rehetra fa raha ny procédure izay atao anenjehanahy izany, hoy filohan'ny anterimeram-pirenena, dia procédure tsy manaraka ny fenitra akory, hoy fanambarana izay nataony. Tena procédure tsy manaraka ny fenitra akory izay voalazan'ny lalàna izany procédure izay hitoriana ahy sy anenjehana ahy izany, hoy Razanamahasoa. Satria inona ny antony? Satria ireto dia tsarovo ry vahoaka malagasy, hoy filohan'ny anterimeram-pirenena. Ny voalohany indrindra amin'izany, hoy filohan'ny anterimeram-pirenena, dia tsy député tsotra ny tenako, hoy izy, fa mbola filohan'ny anterimeram-pirenena izay tsarovo izay zavatra izay, hoy Christine Razanamahasoa. Nohony zany, hoy izy, dia avereno ho député tsotra aloha ny tenako, zay vo ampiarina ilay lalàna raha ny fanambarana izay nataony rehefa nisy izay fifampitafitafana teo anatrehan'ny mpanao gazety sy ny filohan'ny anterimeram-pirenena izay, dia ireny ny zavatra izay noteneniny ary notsipihiny fa izaho dia tsy député tsotra fa mbola filohan'ny anterimeram-pirenena. Nohony zany dia avereno ho solombavam-bahoaka tsotra aloha zaha, zay vo ampiarina izay lalàna izay, hoy izy. Ary teo koa moa no nilazany Christine Razanamahasoa fa ny procédure rehetra dia mivoana daholo, hoy Christine, raha nanambara ireo fitoriana azy sy fiampangana azy teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ary tsy vitan'izany ihany koa moa ilay olona nampiditra ny fitoriana teo amin'ny haute cour constitutionnelle, hoy Christine Razanamahasoa, dia nandika ilay procédure satria nahoana? Satria izy io, hoy izy dia misy appel l'ordre indromisesy, hoy filohan'ny anterimeram-pirenena, appel l'ordre express fa tsy ambava akory, hoy izy. Ary eto moa dia tiako mampahafantatra ihany koa, hoy filohan'ny anterimeram-pirenena, fa efa tsy misy tsony ny mampifamatotra izaho sy tamin'ny antoko izay nisy ahy teo aloha, tsy inona moa izany fa IRD, hoy izy. Nohony zany dia efa tsy misy rohorohy amin'izany fifamatorana eo anatrehan'izany antoko izany ny tenako, hoy izy. Izaho dia efa niroahana tsy ao anatin'ny eo antoko io, nohony zany dia tsy misy ny tokony hamatotrahiny amin'ny fifehezana ao amin'ny antoko raha ny fanambarana izay nataony Christine Razanamahasoa. Zay sy zay koa moa ny mikasika an'izay resaka izay nataony Christine Razanamahasoa zay, raha fintinina koa dia apetraka antsika hatreo ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Ankasitrahana eram-po eran-tsaigna ary ankatelemana eram-po eram-panahy ianareo navita ny haino ny hagatra hatramin'ny farany ary mbola miangavy anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka, zay fa veloma daholo ianareo rehetra.